Paraparany Timoty voalohany toko Petera voalohany ty rehefa vakitsika teo zao izy diniantsika tsara andiny faharoa tapany farany andiny voalohany tapany farany sy andiny faharoa olo mbo fidy araka ny fahalalana mialoha an'Andriamanitra ray amin'ny fahamasinany fanahy ho amin'ny fankatoavana sy ny famafazana ny rany Jesosy Kristy. De ty le tenenin'ny sasany hoe satria ianao fantatr'Andriamanitra mialoha fa ino zay no fidianany ianao, fa misy ny atao hoe fahalalana de misy ny atao hoe fahalalana. Voalohany aloha le fifidianana zany le fifidianana de mialoha ny asan'ny fanahy masina io araka ny fahalalana mialoha amin'ny asany amin'ny fanamasinany fanahy. Rehefa olombo fidy ianao zay vao miasa ny fanahy manamasina anao. Ny fifidianana ihany koa de mialoha ny fankatoavany mpino. Matoa ianao mankatoa de efa nifidina ianao zany, efa nomena fo vaovao ianao zany mba hankatoa anazy zay, fa tsy hoe noho ianao mankatonina tonga anao voavonjy letra zany. Mialohan'ity ary mialohan'ny finonan'le fanavotany Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana lay ranona latsaka ho anao talohan'iny ny fifidianana anao. Dikan'izany talohan'iny koa zany ny fahalalana mialoha. Ny fahalalana mialoha zany de tsy hoe fantatr'Andriamanitra ianao fa iny de zay no ny fidianana ianao, fa lalina kokoa noho izay ty dikany hoe fahalalana ty, lalina kokoa noho izay. Ny dikan'ny fahalalana ao anaty baiboly rehefa tena fahalalana misy fitiavana, efa tiany mialoha ianao zany, misy firaisana aminy ary misy fahafatara sady fatany ianao no tiany mialoha. Ka ianao zany raha ohatra ka tsy fatany fotsiny de tsy sûr zany satria ianao mety miova, ny olona ane miova ary ny futur tsy izy, fa matoa misy ny futur ary matoa Andriamanitra mahafantatra ny futur de satria Andriamanitra manao ny futur zay. Zany ingeny io faminaniana rehetra rehefa milaza loavy Andriamanitra de satria izy manao an'le izy. De matoa ianao fatany mialoha tsy hoe fantatro ty fa ino fa efa tiany mihitsy ianao, efa manana fiombonana aminao izy ary manana fahalalana anao. Ohatra ty Korinthiana voalohany toko fahavalo andininy fahafitelo, raha misy ty an'Andriamanitra de izy ny fatany. Tanareo ty tsy hoe fantatr'Andriamanitra fotsiny fa tiany koa zany ny dikany, manana firaisana aminy koa Andriamanitra zany ary manana fitiavana aminy koa Andriamanitra. Galatiana toko fahaefatra andininy fahavalo, jereo tsara ty tsy fahalalana fotsiny ty fa tena misy zavatra ngeza be ao anatiny hoe ankehitriny kosa mahalala an'Andriamanitra ianareo, zany hoe fampino ianareo zao, zay ny dikan'io. Kanefa tsy zany fa izy ny nahalala anareo. Hitanareo matoa zany tia an'Andriamanitra de izy ny tia anahy voalohany, matoa za mino an'Andriamanitra de izy ny mino anahy voalohany, ary matoa za mahalala an'Andriamanitra de izy ny mahalala voalohany. Ka nahoana ianareo miverina indray amin'ny fanompoana mpianarana malemy tsisy dikany, Andriamanitra ny mahalala anareo. De tiako mifandraika amin'iny zany Romanina toko fahavalo andininy fahasivy amby roapolo sy telopolo hoe satria ireo zay fatany mialoha no notendreny koa. Io le notendreny le lazainy olona hoe tsisy ao anaty baiboly. Notendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany, zany hoe talohany naharinany zao tontolo zao zany ny fahalalany ianao sy ny fanendreny anao. De zay nitendreny mialoha no natsony koa, misy asa ataon'Andriamanitra ao, Andriamanitra miantso anao, zay natsony no amarininy koa, Andriamanitra manamarina anao. Zany hoe mino ianao zany zay vao amarininy, ary zay nao marininy de omeny voninahitra koa de any amin'ny farany. Tanareo Andriamanitra daholo manao ny asa rehetrarehetra, fa tsy hoe ianao manao ny asa fa izy mahafantatra fotsiny hoe io faly io zao ino anahy io rehefa any izy mihitsy no manome finoana. Matio toko fahafito andininy fahatelo amby roapolo de ambarako amin'ny marimarina hoe tsy fantatro akory nareo hatrizay miala amiko ianareo mpanao tsy manao ny marina. Tanareo Andriamanitra ane omniscient fantany daholo ny zavatra rehetra, fa dikany hoe tsy fantatro ianareo de zao tsy tia anareo hatrizay, tsy manam-pitiavana anareo hatrizay. Nefa ireo olon'ireo le naondroka demoni tamin'ny anarany, reo le naminany tamin'ny anarany, reo le nanao asa lehibe maro tamin'ny anarany.
fahatryzay atryzay reo tsy fatafa-tsy hoe fantanyreo tamin'izany fa voan'ny alzheimer izy zao dia tsy tadidintsony fahatryzay atryzay mihitsy reo nefa tsy fantany efa tsy anazy reo mialampoka ianareo mpanao meloka zay ndikan'le fantatra ao anaty baiboly fa tsy hoe fatapatatry fotsiny ianao fa hibebaka ny oriana any tsy zany